kianjany magrobeoririka tonga maro ny olona namaly ny antso ny RMDM. Fisamborana ny EGTIM sy ny CORDOTIM tsy mbola fantatra ny antony miandry fanadihadiana eny fiadanana. Fisamborana ny sekretera jeneraly ny TIM sy ny mpandrondra nasionaly ny TIM vao hitsakitsaka tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara. Manatitra ny araba tomboky lasy tongavy tonga tsoto anaty ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS amin'ny ty sabotsy ty manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antiprim-baovao hatramin'ny farany. Fa araky ny vaovao avoray vao milatsaka vao izao dia navotitry ny mpitandro ny filaminana ka afaka anody any an-tranony ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Andriamatory Narandriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiky Madagasikara rakotiny rina Jean-Claude Warainao rehefa avy moa ny oronan-tsary sy ny afatra avy amin'ny filoha-lefitry ny RMDM sampana Antananarivo mahakasika izay. Fataratry ny tsy fisian'ny demokrasia eto Madagasikara ny zavanseho tetsy beoririka androany no sakanana ary no samborina ireo nitarika ny etsika ho fanavotam-pirenena izay no karakarain'ny RMDM rehefa tsy nasakana ny vahoaka ireo mpitandro ny filaminana izay narantiranty teny an-toerana anaovana raha-matahory tsy hijanona intsony ny tolona manomboka eto ho ireo vahoaka tonga nanao ny fitakina any hevitra teny an-toerana mitatitra izay vaovao izay Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tamin'ny folora sy folo minitra no nikadina teto amin'ny magrobeoririka ny mpitarika ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena izay no karakaray ny RMDM. Tsy nahasakana vahoaka anio hevitra ny fandrafetana ireo mpitandro ny filaminana. Ireto farany izay nanambara fa etsika tsy nahazahoana lalana kanefa ny prefektiora no nanome alalana omaly. Toy izao ny zavatra nitranga rehefa tonga teo amin'ny barazy faharoa iditra ny kianja ny Macro. Quando você tá olhando na Mira un vera frei de sals. Ai. Sai. Sai que me olha, ambela na ro futul teran. Ci sabata na
Mila miteny zay tsy vetsony Aza kisitsitsinao aza mitsiditsitsony le aza misitsitsinao tsy mety zao mila miteny zay fa maninona ry Ahoana ny complémentaire anay tsy alohan'ny la piasa anay tsy maninona na mampisahery ordre ny azy tsy ammezatsiny fa zao fotsiny aza mampiasa hery zao a tsy mitovy ny hery fa raha vavorena aroviny lepar saleta colonel izy any lehibe anareo anankiray miresaka amiko zay fantatra za fa tsy resaka amin'olona be zay lehibe anareo fa misy mpitarika any zavadrehetra ay ka mipitarika any vadiavo tsisy nikazitanana tsisy nikazitana teo za ve nikazitananao iny no fisamborana voalohan'ny tranga teny an-toerana nanomboka nampiakatra ny ambopony reto vahoaka leo fahantrano te aneo ny etaetany ny fihetsika teto ka nanomboka ny tabataba ary niandry ny toromarika avy amin'ny mpitarika hetsika ireto vahoaka marobe ireto tetsy an-daniny anefa nandeha ny baiko ho an'ny fampisamborana avy amin'ny fanjakana ka isan'ny voatondro tamin'izany ny sekretera jeneraly ny Antokotimy Andriamatory Narandriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly ny Antokotimy. Avy hatrany dia niazo teny amin'ny tobiny zandary eny fiadanana ny fiarantondra ny sekretera jeneraly ny Antokotimy sy ny mpandrindra nasionaly ny Antokotimy. Nanamafy ny teo anivo ny mpitandro ny filaminana fa etsika tsy nahazahoana lalana no antony ilay fisamborana. Taratasy nomeny ny tompon'andraikitra ao amin'ny prefekturanay dia tsy nahazo lalana ka no anton'izay ny antony izay mpitandro filaminana nandrarany ny famirima teto amin'ny toerana ity. Reo moa zany araka voalazako teo tsy nahazoana lalana ny famirima ary eo anisan'ny tarika andreo olona reo reto zany anisan'ny natsona reo olona mbola hitakitana reo fa reny anisan'ny tarika antsonreo teo ary ny arantsika neta zavatra tsoe teo. Tetsy an-daniny izany anefa nanamafy ireto vahoaka marobe ireto fa nahazahoana alalana ity etsika ity ary ny prefektura n'Antananarivo no namoaka izany omaly isan'ny fampiresaka ny vantana taminy ny filolefitra nasionaly ny RMDM eto amin'ny faritany n'Antananarivo Andriamatoa Alain André Amseza. Anarava manarabavoasa tsy manaraka tsy mety izy zay tsy terenareo iotsaka dalambele vahoaka tsy mety io posetsika le vahoaka lasa manao tao fahatany anyvahoaka andalambe ary trefena nazava ny tele eo maly de tonga zahay eny zahay tsy miady andalambe zahay koa matona andeha eto de misy antony nareo le tsy diso e fa le préfet mihitsy mampiady vahoaka mampiady aminareo terenareo hakany andalambe le vahoaka tsy mety zay fotsiny posanareo zao reo de misakana circulation de tsy mety raha nareo manosika any amin'ny arabe de andehako dray aro any amin'ny arabe ianao no nanapakevitra zay ianao ko de anaty madrony andeko zao ary le fasy le tianareo de hoanzy zany ina tsaratsara kokoa eto amin'ny arabe sa madro revony zany any amin'ny arabe de andao e
Tsikanezo hoe ty amin'ny arabe. Ety amin'ny arabe tsaratsara raha ao magotra satria zay teny amin'ny préfet raha mivoaka ao amin'ny territoire ozy izy dia anay. Fa raha tsy mivoaka ao dia anareo ihany zay. Zay ny teneniny. Hafa zany tenen'ny préfet dia hafa ny zavatra atao zany. Na anao mahatsapanjay colonel satria anao mba ilalana. Tsy matotra izy. Izy miteny alina androany izy mandeha taratasy anao. Na ianao ara tokony mandiny tena hoe manaja tena ve zany olona zany. Tokony tsy anjay baiko ohatran'izany nareo. Raha za tamin'ny tsy matotra le ray aman-dreny préfet. Sainay miteny an'izany. Tsy matotra. Préfet de police Antananarivo tsy matotra. Elatra ho an'ny mpitady filaminana ny eritreritra. Préfet tsy matotra sa zareo tsy mifanaraka. Sy baiko mivoaka be. Ka aminay zany ny mpitady filaminana sy ny préfet manery ny vahoaka hidina an-dalambe. Satria zay teo anaty lakoro atosika ho any an-dalambe. Zay nefa mbola tsy amin'izany. Ka aminay zany na tiany préfet na tsy tiany tsy maintsy vakinay ty baraty avy eo. Zay tsy hiady, tsy voaka ao anaty lakoro disfef zay. Ary mitady ny préfet ho tonga eto, aza mampiady. Zana bahoaka mpitady filaminana. Aza mpiadina aminay. Ho an'izay mpitady filaminana manjay baiko sadasada, azy ny azy. Mbola ampiseho fahendrena zay ny RMDM zao, hoy zay. Azafady manao préfet zay premier ministre amin'ny filohan'ny république zay mana tompona andraikitra. Avoay le olona roa voasambotra ao fa iatelo hiala ny RMDM madio ny tanàna tsisy kotana tsisy maratra. Zay ny angatahanay. Avoay monsieur le préfet le olona roa nysamborona niaraka mipetraka taminay teto telo dia mandeha zay zay atongavan'io eo dia lasa zay vitany eto afaka mody ny élément-nareo makany mivady aman-janany zay koa mba mody vitany androany. Dia miandry an'izay zay raha miantso anao atsovy amin'ny téléphone na mba tsika mba mifampiresaka teo dia mandeha zay. Zay tsy mila korotana. Nge tsisy korotana misy nge io e. Mbola tsy tonga very ao any misy olona miresaka aminy satria niresaka tamin'ny préfet ny tenako teo dia osy misy solitenako any dia angaka mato préfet mba le fasa taminay ifampiresaka nisy inona setriny 10 minitra aoriana anzay fisamborana setriny tonga dia bataina safotokolatra mivatagony secrétaire général ny atoko timy mandray matolina sy ny coordonnateur-nay andray mato Jean-Claude zay zao ny misy rehefa zay mipetraka amin'ny tany irofo nefa amin'ilay karazana lacrymogène ianareo atao anatin'izay le fisamborana samy be dia efa lasa liava te mangataka zay hoe avay fotsiny izy ohatra zay dia vitany eto tsy misy tsony eto miaraka savoanaky vahoaka tsisy olana zay re mbola eto sy mikorotana zany io manjary mipanakorotana amin'ny mameanina fa avoay izy dia mandeha mody zay samy mandeha vitany eto androany amin'ny sabotsy indray zay nandritra izany dia niantso ny sehatra iraisam-pirenena ny mpitarika ny tolona mba hijery manokana ny fihetsika fanampenam-bava ataon'izao fitondrena izao amin'ny vahoaka malagasy. Demande l'application de la démocratie dans tous ses sens à Madagascar. Nous déplorons que vous, la communauté internationale, l'ONU, continuez à donner de l'argent à des gens qui font mourir de faim, les Malgaches. Nous voulons tout simplement rentrer pour faire une conférence. On est devant les forces de l'ordre. Nous ne voulons pas à Madagascar que le sang soit versé. Nous ne voulons pas qu'il y ait à Madagascar des confrontations entre nous et les forces de l'ordre. On a appelé le préfet, on demande tout simplement de rentrer dans l'enceinte du Mako pour faire notre discours. On ne peut pas entrer. Le monde entier doit voir ce qui se passe à Madagascar parce que ce soit hypocrite ou direct quand ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Nous demandons là que toute communauté internationale boycotte le gouvernement malgache. Rassemblement pour le redressement de Madagascar, pour la bonne gouvernance, pour l'application de la démocratie. Et vous voyez ce qui se passe. Nous, on n'est pas contre les militaires, les gendarmes qui sont là. Nous sommes contre ceux qui donnent des ordres pour qu'on empêche les Malgaches de parler, on empêche les Malgaches de manger, on empêche les Malgaches de circuler. Nous, on n'est pas d'accord. On veut de la démocratie chez nous. Les gendarmes et les policiers doivent s'occuper des tals, des voleurs, des assassins, mais pas d'un monsieur comme moi qui a plus de cheveux, qui est là et qui demande à aller dans l'enceinte.
nanamafy ireto vahoaka marobe ireto fa tsy ala eto raha tsy mivoaka ireo izay nosamborona rehefa nijiriziry ireto mpitandro filaminana azo baiko fa tsy mahazo miditra ny kanja mifefy ireto vahoaka malagasy ireto dia nijanona teo amin'ny arabe ary teo ho masonyreto mpitandro filaminana no nanehon'izy ireo fa alabato no nalany ny fitondrana rajoelona izay arovany izy ireo mafio nareo zany tsy mifandray zany le fomba fiasanareo raha izany satria préfet teny zao afaka ozy voakao kosa tsy afaka zao ndresako aminareo tany misy fanjakana aloha ty tany tandalana ny famorim-bahoaka dia tokony angatahana lalana atreto tsisy fangatahana lalana napetrakareo io na misy famadihana na famoran-jazy nanao arrosazy aza mangataka lalana président fototany fa maninona moa nareo tsy mangataka lalana fantanina aminao ary manao gasibosy zao dia inona ny sazy ataonao tsika hoa tsy aza lalana ianao zany tena dia mamaly anao e tonga valianao e gasibosy zany resaka fitsipika fotsiny zany eny dia rehefa tsy manao dia inona sazy atao aretina makany aminao ihany izy tsy maninona tsy mamaly anao asainao mafalalana ny olona zany ataoko zao ary rehefa ny président de république mandika lalam-pandrenana sa misy olona mahazo mandika lalàna sa misy olona tsy mahazo mandika lalàna misy rafitra efa mitanteraka ho an'izany raha aman-dreny apetra ho any amin'izay rafitra matanteraka zany rafitra rafitra fa le mandika an'le lalàna le rafitra ny ajaina dia apetra ho any amin'izay rafitra ny fitarenanareo lafitra tenenao ary matenenao nareo politika fatanay dia mandika lalam-pandrenana président ina mataonareo milaza may lalàna io ina mba miteny aminareo zay ty lalana ty alalam-bahoaka tsy nahazo lalana io tsy nany an-dalana fa hoato amin'le terrain tenen'ny préfet ny olona sainareo manaja lalàna lehibe nareo faratapony tsy manaja lalam-pandrenana fanekena tamin'ny olombelona rehetra préfet de police ny teny ao anaty fefy tsy voatery anao fanambarana ny tompony toerana ozy zay ny tenen'ny préfet izy namevaikiny anao fara eto amin'ity tanànan'Antananarivo ty zay nge le zava-misy tao e tena eny zay dia mahazo lalana dia laty zay fa tsisy resaka hoe eto an-dalana eto zany misy ambony lalàna zany ato anatin'ny faritra iadidina enao hoe tsy mamaly valio arana izy misy mba ambony lalàna sa tsy misy ianao ne dia mafatotra zany valiony anao efa namaly ny teninao efa nampafantariko anareo koa ny position anay efa namaly ny teninao za ianao zao mamaly raha ohatra hoe misy olona ambony lalàna ve mandika lalam-pandrenana manaiky anao fa raha ohatra reto olona ndraiky zay mandika lalàna kelikely hoe filaminana dia sakananao ianareo reo zany manaja an'le olona mandika lalàna faratapony any zay misy kasakasakareo zalaha zay dia efa teniko aminareo reo folany tasy efa tena za oha tsy mpanome lalana nareo ange tsy mpanome lalana promotion ny papako anao mba eka tsy za tsy mpanome lalana za tsy autorité administrative ny fantazay dia manaja lalàna amin'ny olona tsy manaja lalàna nareo zay misy dia eo fa maheno ny mpanao gazety zao maheno ny mpanao gazety dia ay ve zany misy raha tsy misy an'izao akory raha tao anatiny tao zany zay hoa na famadihana za na famoran-jaza aza milesaka lalàna aminay ianao aza milesaka lalàna aminay satria nareo manaraka lalàna tsy manaraka lalàna zay raha ohatra manaraka lalàna dia marina ekeny manaja lalàna zay fa lehibe nareo tsy manaja lalàna zao hoe zao hitanareo zao vakombelona zao hoe efa tadavinareo zany efa manarivo fatareo nge fa tsy ampirakofanrenareo dia votenanareo ihany manaja lalàna olona mpandika lalàna aiza veranga olona pasteur to zany dia hoe le toerana tsy fotsiny ny ngavina hoe ao ny toerana ny tenen'ny préfet raha voaka ty nareo dia zay ny mandray andraiky tsy zay fa zay hoany anatiny any dia renareo tsy hoany anatiny zay nge zao le olana be misy eto amintsika ety le any anatiny tena angatahana fa ny eto tsy rarahinay ny eto fa zay hoany rehefa
voaka eto zay zay nareo vao miteny arao zay rehefa fa za zany mahita hoe le fanjakana misy contradictoire tenen'le fanjakana préfet manome alalanao amin'ny toerana amin'ny fefy ny fanjakana indray mamoaka hoe fefy eo rehefa vahoaka reo tsy teny le lalam-panorenana nefa dia mahazo miteny amin'ny fanehoako hevitra malalaka zao zao lasa tsy mahazo miteny le olona aiza zany ny ainana zany sona te fanokana panjakana baribary Fanga colonel manana taratasy afaka misakana ihany. Basona sona io basona le panao gazety. Préfet teny verbal officiel am télé. Fatatsika lanja am télé am lalana. Manankery vatsanjo zany fa télé am télé. Mampiaky vahoaka ny zonaka zao. Misy contrat misy famezana préfet ambisy uri de brava de ne pitch le de ne putzaka amiko zany a tsy mato sa le pitoro am fandraisana fanapahakevitra tsy mato tena tsy mato. Ampy izay ny fanapakana vahoaka, ampy izay ny fanapenam-bava, ampy izay ny fampahantrano. Tsy hijanona intsony ny hetsika fitakiana manomboka androany, ary fanomboana ihany izany ity androany ity. Tsy fotoana iarovana fanjakana tahaka izao intsony izao fotoana izao, fa fotoana fitakiana fiovana, fa mila izany ny malagasy ankehitriny. Ampy izay ny balarora sy ny fanampanantenana pokaty, ho iatrany ny antsony reto vahoaka ireto, mitoy ny tolony, ho iatrany ny fanazavana, fa tsy mila fitondrana tahaka izao intsony ny malagasy. Efa mihoatran'ny tokony ho izy ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ny zo fototra maha-olona mihitsy ny tsy voahaja ary voahitsakitsaka tanteraka. Manaprofo izany ho nisy olombava-bahoaka Todsoa Andriamampandry, ny fisamborana ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko Tsim Androany fanadihadiana, eo amin'ny sariny Taiziniana. Mitoy indray ny barofo ataon'ity fitondrana ity. Voatoitoina sy voahitsakitsaka tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara sy ny andininy fasivy amby folo ny fanambarana ny zon'olombelona navoaka ny firenena mikambana ny taona 2017 izay namafisy ny Repoblika Malagasy ao anatin'ny lalam-panorenana andininy 10 Porofo mitohaka amin'ny tenda ny fanakatsakana ny olom-pirenena anoneviny amin'izay toerana safidiany momba ny raram-pirenena na ny fomba ino zany na amin'ny fomba ahoana. Didijado na ny misy eto ampiasaina avokoa ireo endrika herim-pamoretana amin'ny alalan'ny fanomezana baiko sy fampiasana ireo mpitandro filaminana toy ny tranga teny beoririka androany izay ny fiara-mihitsy tamin'ny fisamboran'olona. Fa nososiana demokrasia avokoa izany rehefa mizotra makany mihitsy ny fitondram-panjakana na tsy milobava azy. Porofo ny zava-misy fa ity fitondrany ity mihitsy no tsy mahazaka demokrasia hoy ny solombava-bahoaka Todsoa Andriamampandry ka manao ny fomba rehetra nakanana ny hafa tsy anioneviny. Tratratratraina fa misy demokrasia malalaka ny fanehoan-kevitra kanefa ny fanohitra amin'izay ny zava-misy. Misy ny demokrasia eto Madagasikara. Fanehoan-kevitra ny tena atao hoe ampilaminana ary soan'ny olom-pirenena, soan'ny vahoaka, soan'ny mpanao politika na société civile izy na iza no maneho hevitra. Ary le faritra nge faritra voafefy dia maninona zany no fenoana Emoré, Antananarivo sy fiara-mifono vy maro isan-karazany. Fa zao zavatra zao zany dia taravana fa tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra zany amin'izao fotoana izao. Koa dia eto zany dia manambara izy izay ary manao antsoava amin'ny comité international sy ny vahoaka maro eto Madagasikara. Ny vahoaka rehetra mba tsy anaiky lembenana intsony amin'ny zavatra tahaka izao hoe maninona no tapenam-bava ny vahoaka. Efa ampiakarinareo ny fitim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny sosialim-bahoaka tsy jerevanareo. Zao koa zany dia le zo fototra le fahafahana mihitsy zany aiza zany le izy, aiza le fahafahana, aiza le lokaloka izay napetraka zany teto amin'ity firenena ity. Keto zany dia manao antsoava avoay malaky nina namanay fa tsy mety ny fisamborana tahaka izao. Mafy ny mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny, voaolana ny ato fanainy, voakapoka anatin'ny fahasahirana nalalina, mbola tapenam-bava ihany koa tsy ilazany marary azy sy ny heviny momba ny raram-pireneny koa very mari-pitady tiana tanteraka.
fantatra fa nisy olona roa naratra tetsy amin'ny mahagrobeoririka nandritra ny fifanosianana rehefa nosakana ny mpitandro filaminana ny etsika ampilaminana no kasainy rodobe ny parohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara natao teny antoerandeo aratsika vetrany ary ny fanazavana mahakasika izay. Dia nisy zazakely sy ramatoa izay nianjera noho ny fanosihana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Naratra izy ireo ary torana le zaza ary ny tenako zany no nandraidraikitra nitondra azy ireo any amin'ny hôpitaly ny vidy fanafody ary nivoaka soamatsara zany reo olona ireo. Ny tenenena amin'izany dia fa tsy mety tsony ny fitondrana jadona atao amin'izao fanjakana izao satria aiza ny demokrasia aiza ny sofototra atao zany amin'izao fotoana izao efa tsy rariny tsony zany ny zavatra tahaka izao koa dia misy fetrany ny fandeferana dia miantso mivoaka malagasy aho masolo-mbava miboaka anay zay samborina raha sanareo fa za ny olom-pirenena tia tanindrazana tsy mangalatra tsy maninona ny dalo tsy enjehanareo ny mpamaky trano tsy enjehanareo fa ny olona maneho ny heviny ny olona zoan'ny olona no mirotsaka andalambe ary misy ny communication efa ny tena zany mazava tamin'izy mpanao gazety hoe zoan'ny olona zofototra zany dia maninona no atao amin'izao le vahoaka malagasy koa etsy dia manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy mitontolona ho amin'ny fanavotana ny firenena nataonay ampanajana izy nataonay ampilaminana sasamborona vonanao sonona ny aiko raha sanareo fa zany olona tsy manatsiny no ataonareo tahaka izao asa ny vehivavy asa ny zaza asa ny olona tsotra no atao an'izao fa izay voafitom-bahoaka atao raha tena sanareo ao anatin'izany ka sao zay dia mananao antsoavo amin'ny communauté internationale ny mpiara-miombinantoka rehetra ny société civile ny mpitondra fiangonana rehetra fa tsy manaiky an'izao jadona fa izao ary manameloka izao zay dia sanatria ve da ny olona atao ohatra reny ve ny fakana olona salamy reny maka olona kely nge natao salamy reny tsy mety zany reto zao dia eto dia mity tenana nareo amin'izy hoe inona ny tombontso azo ao anatin'izao. Fa tovolahy iray ny fanena tamin'ny cortège présidentiel alakamisy teo no nahiditra amponjavonjy maika taoriany famotorana natao azy tao amin'ny brigade de la gendarmerie Andoharany Fotsy Omaly. Ny alakamisy teo ihany izy dia nosamborina ary narahy maso teny avoloana andritra ny 17 ora. Anton'izany nanaovany ity lehilahy ity ny posy anversena tanana milaza tsy fankatoavana nandritra ny fandalovana Andry Rajoelina. Ny zavatra tahaka izao dia maneho ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra anaparana hery sy fahefana avokoa ny rehetra izay tsy mitovy hevitra sy fomba fijery ny vahoaka izay efa tena tofoka ity fitondrana ity. Fa iray amin'ireo aboribory-tany misedra olana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ny boribory-tany voalohany. Hita ao antoerana avokoa rehefa endrika fantrana sy fasahirana ny mpony izay miteraka tsy fandriam-pahalemana isan-karazany. Araka namarany solom-bava-bahoaka voafita amin'ny anarana antoko tsika Madagasikara eny antoerana mitatitra izay vaovao izay mialy rarinombana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Tsy ahitana takatra izany atao hoe asa fampandrosoana izany mihitsy ao anatin'ny boribory-tany voalohany. Mandrika tanteraka ny resaka ara-tsosialy ny mponina ary milona anaty fahantrana lalina ny akamaroan'izy ireo. Tsy lazaina intsony fa raha tsy ny foto-drafitra aza raha tsy laza fa tsy ny resaka lalana. Anisan'ireo boribory-tany betsaka olona mifamezivezy nefa ny boribory-tany voalohany. Saingy toa tsy mahataitra ny fitondram-panjakana akory ny hitondra fampandrosoana sy ny fampivoarana ny fiainan'ny mponina ao an-toerana. Ny boribory-tany voalohany tena hitantsika ny olana rehetra zany ary tsy mendrika ny atao hoe renivohitry Madagasikara ary hitany rehetra zany ny olana lehibe indrindra ao sady hitantsika moa zany fa ny lalana aloha zany. Ny olana faharoa dia ny rano. Ny akamaroany ny faritra iva dia milona anatin'ny rano mandavataona ary tsy misy mpijery. Ny fahatelo dia ny resaka rano fisotro madio. Ny fahaefatra dia ny resaka tsy fandriam-pahalema. Zone rouge daholo ny boribory-tany voalohany na ny faritra hafa na ny faritra iva dia zone rouge daholo zany zany toerana izany. Ny toerana ihany koa dia maizina zany ny akamaroany maizina ao anaty S-pito zany boribory-tany voalohany zany. Hitantsika rehefa miampy zany ny andro maizina ny miampy ny lalana ratsy dia vao maika miroborobo tsisy ohatr' zany
ny mpanao jiolay, ny mpanao ratsy, ny mpangalatra, ny mpamono olana angezabe zany mila jerena indrindra fa ny tompona ndraiky mpanjakana marina fa misy manao ny asany ny polisy kanefa tsy ampy ny élément, tsy ampy ny fitaovana ary be loatra zany ny zavatra mitranga izay ilaina fijerevana manokana mihitsy. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity ihany koa fa ny resaka fahantrana lalina izay mianjady amin'ny mponina ao amin'ny faritra iandreketany no manome vahana ny asa ratsy sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tsy hitan'ny fanjakana izay tompona andraikitra voalohany amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina toy ny resaka famoronana asa sy ny fijegana ny vidim-piainana nefa izany fa fizaozahoana sy ny resaka fampanantenana pokaty hatrano no betsaka. Oeraoera be dia be ary rehefa miteny hoe oeraoera dia tsy natao lahara-pahamena ny zavatra mararina le mponina nisy fotoana nanao fampelezan-kevitra ny ben'ny tanàna na Tananarivo izay nampanantena hoe hijery ny sosialim-bahoaka, hijery ny fiainan'ny vahoaka, ny fahantrana zany dia généralisé na iza zany dia fahantrana ary rehefa mahantra ny olona dia lasa manaonao foana kanefa tsy tokony justifiena amin'ny fahantrana ny resaka fangalarana sy ny resaka fanaovana zavatra tsy mety rehetra io fa ny fahantrana miompampana dia hita taratra ao anatin'ny boribory tany voalohany ny fanamboarana ny lalakely, ny fanamboarana ny lalana izay amin'ny anjarany commune, ny fanasiana rano madio, ny fijerena finjovana ny ireo zaza mambehivavy, ireo infrastructure izay amin'ny commune rehetra ny fokotany dia tokony ho jerena daholo zany rehetra zany, tokony amboarina ary tokony tanterahana ny fampanantenana izay natao. Tsy voafaritra mazava moa ny isan'ireo mponina ao amin'ny boriboritany voalohany noho ny fisian'olona maro tsy misoratra eny anivon'ireo fokotany 420 ao an-toerana. No mafisin'ity solombavam-bahoaka ity ihany koa fa saika ireo olona mifindra toerana sy mifindra monina ao anivon'ity boriboritany ity no tena betsaka marevo sy ahitana taratra ny fahantrana sy ny fahasahiranana lalina. Miezaka mitondra ny anjara birikiny anampiana ireo mponina ny olom-boafidiny antokotiko Madagasikara saingy ny fandraisana andraikitra ny fanjakana no tena ilaina amahana ny olana ireto farany. Araka ny efa fanambara tamintsika teny ampiandohana dia nody izao arivo izao Irina Randriamasinoro, sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara sy Jean-Claude Rakotonirina, mpandrindra nasionaly ny antokotima tamin'ny fitora sy sasany latsaka dimy teo vao navoaka ny mpitandro filamenana izy ireo. Nanao ny fanadihadiana Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola. Sandary tamin'ny fitora sy sasany ariva teo ny mpandrindra nasionaly ny tim Jean-Claude Roger Rakotonirina sy Irina Randriamasinoro, sekretera jeneraly ny antokotima rehefa avy nampirorona nandritra ny iray andro maninjitra tao amin'ny tobony Sandary misara ny fikarohana ny eloko abevava etsy fiadanana. Androany ariva dia nirohatra nakeny amin'ity toby ity ireo mpanao fihetsiketsehana tetsy Amagro nitaky ny famoahana azy mirahalahy mianaka ireto. Tazana tena toerana ihany koa ireo mpanao politika maro. Voaterina le fanody anefa ireto vahoaka ireto noho ny ariva ny andro satria faritra mena ny eny an-toerana araka nambaran'ireo mpitarika. Dia mila mitandrina isika satria sanatria sao dia misy ny manana eritreri-dratsy sao dia miopefy dia manjary miara maloto ny rehetrarehetra fa zay zany ny toromarika aloha mody daholo sa mamonjy tokantrano zay hatreo. Mitontolona na eo aza ndra matahotra raha nambaran'ireo mpitarika teny fiadanana. Tsy mietsika na mivoaka izy na tsy mivoaka tsy maintsy mitohy foany fa mazava ny zavatra teneninay ny mpanao gazety efa mazava be ny resaka na mivoaka izy na tsy mivoaka ngeny itsika fitakinan'ny demokrasia tsy maintsy mitohy ny fitakinan'ny demokrasia ary zay dia tsy maintsy angataka iverinao Macron anao ny fiaonam-be ho an'ny fanafotam-pirenena. Zay raha ohatra zao ny afatra ameko ny fanjakana raha tsy nisy an'iny fanakatsakana an'iny zao nandeha tsara ny fivoriana na zao alina zao ary tsika efa tsy misy eto intsony. Tafiditra eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 ny jadona ary manam-pirofo izany izao fihetsiky ny mpitondra izao. Ataony mpitondra fitaovana politika ny mpitandro filaminana. Efa sokajiny maro ho akta terrorista mihitsy izao fitazomana ny sekretera jeneraly ny antokotima Andriamatoa Irina Randriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko Jean-Claude Roger Rakotonirina izao sy ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana tamin'ity androany ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahabe fitarainana ny afitsiky ny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ny resaka parking sy ny lamandy aran'izy ireo amin'ireo fiara.
ankoatr'ireo olon-tsotra izay hiaran'izany isan'andro tompona andraikitra iray ihany koa no niarany fihetsika tsara rariny nataon'ireo mpiasa ny komina ireo ka namaky bantsilana ny fahoriana mahazo ireo mponina mialy rarinombana sy Andrira Kotomalala. Raha efa mamely sy ty zaka ny vahoaka malagasy intsony ny vidim-piainana manararaotra manao ny ataony an-trano ireo mpiasa eo anivon'ny komuna amin'ny fangalana vola mihoampapana amin'ireo mpamily sy ireo fiara mijanona eny amin'ireo parking eto andrenivohitra. Olona ampolony isan'andro eo no iarahan'ny sasy tsara-drariny ataon'izy ireo. Mandeha sy mivezivezy any anelakelan'ireo fiara mipetraka eny amin'ny parking ireo mpiasan'ny komuna ireo. Tsy misy ny fanazavana fa mamely tampoka ary tsy mamela mahazo ireto farany fa mametraka taratasy andoavana lamandy avy hatrany izay mahatratra 3 alina ariary. Aizany volandoavan'ny mponina izany. Ny sakafo hoan'ny isan'andro azy ity efa manahirana. Nahitsy ny tompona andraikitra iray izay anisan'ny aran'ity fihetsika tsara-drariny ity ary nilaza fa tokony atao mifandanja amin'ny vidim-piainana izy hita fa tena midangana ny etraloha eto Madagasikara na amin'ny lafininona izany na amin'ny lafininona. Tomobily be dia be hitantsika reny ange tsy tompona fiarany eny be dia be amin'ireny betsaka ny chauffeur. Hitantsika fa parking zany dia tsy ampy ho an'ny fiara mivezivezy eto Antananarivo renivohitra. Raha ny fitarainana moa zany dia nijanona 10 minitra nanalitra remizina sekina banky voaka avy eo efa contravention fandaovana 30,000 ariary no hita teo amin'ny siglasy natao mobile. Dia gaga ianao hoe ahoana ary zany lamandy zany. Ny mpampiasa anie miala amin'izany fa tsy maintsy le chauffeur ny zakany io. Retseretra tsara ny karaha mampiasa adiny ray anie tsy ampy 2 ariary nefa ny lamandy asainy alohany 30,000 ariary. Zany hoe zany tsy mifandanja le zava-misy any ka zay mety angamba miteraka le kolokolo zavatra ohatry zany ary tokony mba atao mifandanja vidim-piainana. Misy eto Madagasikara ny hetrana ny lamandy aloha tsirairay avy. Atao fampidiram-bola koa ve zany reny zavatra reny. Miala ny chauffeur dia tonga ry salady mitifitra sary dia tia ny lamandinao aloha avery tsara-drariny. Tsy tokony zany zany fomba hoentina hitondrana an'ity firenena ity fa mizaka ny tseraneny le vahoaka madinika. Zay zany dia manentana hoe tokony jerena zay zavatra zay satria maro ireo tratra mako. Ny fihetsika tahaka izao no ahitana taratra fa raha ambotry vahoaka dia aloha lisitra ny eo anivon'ny fitondrana sy ireo mpiaradia aminy. Mody fanina tsy manao be marenina kosa rehefa resaka fampandrosoana sy ny fitonjovana ny malagasy indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Asa hoentina aiza marina ity firenena ity. Dia ireny efa rentsika sy hitantsika ireny ny zava-nitranga teny amin'ny kianjan'ny finoana magrobe oririka raha nikasa ikandony antoko politika fikambanana samihafa ary olon-tsotra leon'ity fanjakana be marenina ity fampiasan-kery barofo fisamborana amin'ny tsy antony raha toka tokony aro ny fioaram-pefy ny mpitandro ny filaminana fampiasana herisetra tiako tsy tiako kanefa dia olona tsy nikorontana tsy nitabataba tsy nanonga-panjakana no teo lafivaliny nosy no nampiseho firaisan-kina ary ny raisaina fa leo tena leo ny jadona ny fampiororoana ary ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanodikodinana ny arym-pirenena ataon'ny fitondrana misy ankehitriny. Nanaiky tsara izao ny prefet n'Antananarivo fa tsy rarana ny famorian'olona atao anaty faritra an'olon-tokana fa tsy akalamanjana. Fa inona no tranga? Nosamborina ny sekretera jeneraly ny Antokotima Rina Andriamasinoro sy ny mpandrina nasionaly Jean-Claude Rakotonirina nikasa mafy koa ny sambotra ny pasteur Edouard Tsarame ny herim-pamoretana fa tsy navita izany ny fanontaniana dia hoe fa nahoana ny tima no nisamborina. Rehefa diny alalalina dia misy lava-tanana tsy hita maso mandrisika izao hafiesika anjakan'ny barofo izao fangamora ny lahatra sy manao gravy grevy ny gilet jaune tany Frantsa dia nanao barofo sy nampiasa herisetra ny polisy sy ny CRS frantsay fanga ny Chine isika ka raha mihetsika ny grevy ny chemise rouge tany Hong Kong dia herisetra no setriny fanga adino sady sa nihinana voamanadiny ny mpitondra ka tsy matadidy ny teny minitry ny serasera ankehitriny ny laza fa zono vahoaka ny midina andalambe rehefa misy tsy tantiny. Iantoany andiny 720 ao amin'ny lalam-panorenana raha teo izany tonga amin'ny tsy tantiny itsony ary izao ny rehetra. Tsy fandripalemana, fankanan-keriny, asandahalo, fandrobana na atoandro benanahary izao aza. Sondrobidy fiainana noho ny krizy.
mangony fotsiny sisy tanimbanaka amoahan'ny olona volamena sy fakany amin'ny tsirariny ny tanindrazana ny vahoaka tadidio fa ny teny malagasy tompoko ny teny mifamatotra amantany ka raha alainao ny taniny dia very ny fanambola velona ny malagasy ary voaolana amin'ny fampanantenana pokaty ny fanahiny voafitaka izao fitondrana izao izary ilay lavatanana mibaiko izao krizy izao satria tsy maintsy afara amin'ny fitreonandoha na fionaam-pireneny tsy manino izay teny ilazana azy izao krizy izao koa mieritrereta ihany ny erim-pamiretana fa tsy maintsy ho feniny kapoaka ka ianao no mety ho tratra farany eo tsarovy fa vahoaka ihany koa ianao eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia toeram-ponenana ala tanàna maro no potiky ny afo ao Eropa no ny firetana misesy amin'ity kontinanta ity tranga mafy dia mafy efa herinandro maro zay kanefa tsy mbola voafehatrany any amin'ireo firenena maro ireo avitra sondrabe taisiny tsy mikely soroka ireo mpamonjy vonao Slovenia mamono afo amin'ny ala lehibe iray ao an-toerana firetana izay heverina fa tsy mbola nisy toy izao nandritra izay taonjato roa farany izay mailaka be ny fifindran'ny afo ka manahy ireo firenena manodidina toa ny Autriche, Serbia ary Slovakia ka nandefa angidim-bina nampy ny fifehezana ny afo maizina tanteraka ny lanitra ary zavona no iainan'ireo mponina izay matahotra amin'ny mety areti-tratra ao ateraka izany tsy misy fiafarany ihany koa ny firetana ao a Grèce nisy ny fanapahan-kevitra lehibe noraisina manoloana ny firetan'ny toerana harovana iray ao avaratra ity firenena ity toerana izay isan'ny lehibe ao a Grèce kanefa atahorana trano mety tsy hafehezana izany noho ny fitsokan'ny rivotra sy ny hafanana tsy izay ihany fa manana ny lazany sy ny anjara toerana lehibe maneran-tany ity ala mirehatra ao Grèce ity noho izy ahitana karazana hazo maro sy biby arovana tsy fahita afa-tsy ao an-toerana raha ny ao a Frantsa manokana dia efa maherin'ny 2 hektara no ravan'ny afo toy izao amin'ny sary izao na ny tanàna na ny toeram-pambolena sy ny maro hafa tsy misy azo noraisina intsony indrindra ho an'ny tao atsimon'ity firenena ity miaina izay faharavana sy fahampitehan'ny ala sy toeram-ponenan'izay ihany koa ny ao Espagne maizina tanteraka ny tanàna noho ny lavenina maintina velan'ny afo tao anatin'izay 5 taona ny fanesy izay nahatsapana fa tena miatra manaina ny fiovaovan'ny toetry ny andro na herivaika ny firetana izay nitranga rehetra tao Eropa ary mbola nampitrotraka ny hafanana sy ny haintany izay efa tsy laitra iainana amin'izao fotoana izao ny firetana misesisesy io no ireny zava-mitranga rehetra androany teny amin'ny magro beoririka ireny dia isy ny fanambarana ataon'ny Front National ny antoko tiako Madagasikara sady Front National ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny Flo Marc Ravalomanana orahinao avy hatrany eto amin'ny fahitalavitry ny NBS izany rehefa vonina ny sary mahakasika izay anasananao sady tsy saraka amin'ity fahitalavitra ity fa izao aloha dia ny fandarana Global News ary ny fandarana ahoana marina no arahinao avy hatrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Shadowman from Toronto no arahinao amin'ity aliny asabotsy ity rampitso alady kosa dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Lek Ebos ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny herinandro indray very matompoko